Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao folafolakandro zao be dia be nareo no niteny mba tokony valiana ihany reny olona delira sy mitapitapy indrindraindrindra moa le hoe borizano amborazana elanelaka manotovy zany zay sy raha valomanana sy raha jelona hoe samy borizano nyzay dia samy amborazana sady miezaka reny re olona tsoriko aminareo za zany tsy miady amin'ny adala zany tsy jere le raha zao karaha milotapakalalany raha zavatra teneniny dia ina moa ny andeha malinany reny izy no fatifaty foana mitezidikany ihany fa zavatra ray tiako tenenina aminareo dia ty efa teny amotety hoe misy reo hoe olona zay mamoaka tsao sy ny karazany manaratsy nendray moa zany dia vitanitsy fanaratsiana mampime fa zao fantatra hoe izy ireny amin'izao fotoana zao fantatra mpiravavy izy ndray ny Madagasikara miasa amina station d'essence zay ao atsimotsimona tanina ao atsimo za sahina ndrefana mbola tsy deveniko tsara aloha fa pompiste ny asany vehivavy izy dia ndray ny rahavaviny mipetraka aty France aty clandestin izy menakavy na ny adresiny ara sy ny lavatranony fantatray fa zao le izy efa hatramin'ny voalohany no niteny hoe za tsy miady amin'ny adala zany tsy miady amina olona fisondrako ny rafana koa satria firenena no resahany eto tsy dia midina ambany loatra amina resaka ohatra zany zao kosa nefany mampitandrina ihany araka ny teniko hoe fantatray ny lavatranonareo fantatray ny toeram-piasanareo fantatra nany Madagasikara nany aty fantatra indrindrindrindra moa le situation le olona tsy manana taratasy aty izy menakavy siokatokana hoy dia mody siokatokana dia mody fa za tsy miinteressé anazy zany aloha fa raha ohatra moa ka mbola mikiribiby zareo mandefa an'ireny zavatra reny dia ho avoakako eto aminareo eto ny compte Facebook-ny dia samy zaka zay tiany ho zakainy eo fa miala ndraikitra amin'izao tany mamaivay zao dia miala ndraikitra fa zareo no manana ny safidy raha mbola no an-tsao ataony izy dia tsy olany zany afaka manao an-tsaoany foana izy fa efa fantatra izy pompiste ao amin'ny station d'essence ao akaiky ny tetezana ny filaza azy fa aloha hatreto dia ndray clandestin aty clande moa zany filaza azy fa avy ny fotoana raha mbola mizizo zareo dia avy ny fotoana moana zany avokako eto ny sariny no hitany vahoaka eto vereto ty olona mpanely tsao isan-karazany ty dia zao zavatra tiako tenenina nisy moa nareo niteny hoe ka ianao niteneny momba ny asa sy ny tano zany ireo olona tsy miafiny oko fantatrareo za tsy miafina za miasa somatsara za mifanerasera amin'ny olona tsy matahotra satria inona ny antony za tia France mipetraka tadidio tsara fa zao zavatra ataoko zao tsy miafina amin'ny fanjakana frantsay zao ataoko zao tadidio tsara mihitsy zany fanjakana frantsay dia isany manana service de renseignement matanjaka indrindra eto amboniny tany ankoatra ny israelianina moa zany ninninona zavatra teneniko dia fantany situation ako fantany position ako fa zao tsy maninona izy satria za tsy mikitikitika ny intérêt amin'ny frantsay za tsy mandeha mieritreritra zay mombamomba fanjakana frantsay tsy aferako zany Madagasikara ny no manahirana fantatra frantsay tsara zany ary isan'ny arovan'ny frantsay zany raha ohatra ka zay tianareo fantatra satria ny activiste amina firenena ohatra zao activiste moa firevetrony anay zany dia manana fiarovana manokana za tena tsy miafina aminareo fa nisy fotoana hoe miproposena garde du corps fa ho zako hoe tsy topokina ambony za zany tsy ataoko tsy fantatra fa manana fiarovana aty tsy andeha hoe anahirana amin'ny fiainako izy garde du corps simy zany zanga manao ratsy moa sa zanga matahotra nisy tsisy nisy atahorako zany vao mikitika aty iny dia incident diplomatique
ary tadidio fa ny frantsay tsy anaiky an'izany mihitsy hoe olona mipetraka eto aminy mandohetra eto aminy a no kitikitianao amina raison politika, tsy anaiky an'izany ny frantsay, tadidio zany. Ary ireo mpitondra fanjakana ireo mahalala an'izany tsara, fantany tsara mihitsy hoe inona ny sazy azo an'le firenena moa, indrindra moa ireo olona mpandeha miantsena ty sy misekoseko mandeha makaty manao ny ino izy ty, manao shopping ozy amin'ny filaza azy zay, fa tonga ireo vao tonga ty dia mihinana. Ny frantsay tsy misangisangy amin'izany, ampinaniny zay fantany mampamahimahana azy fa hoe maniraka sy ny any ambadika any zany frantsay tsy misangisangy amin'izany. Fa indrindrindrindra koa ny frantsay dia membre ny Union Européenne. Ny Union Européenne amin'izao mbola mandray anjara betsaka amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana malagasy. Ka raha ny frantsay zany mikitikitianao ny olona mipetraka ao aminy dia miteny anareo fa tonga dia tapaka daholo ny karama-mpiasa-panjakana sy ny rehetrarehetra ary ho antaidy ozy izy mifiteny azy zay zay olona commanditaire an'izany zavatra any, sy efa mazava be iny fa tsy asiako olana ny amin'izany. Zay mahatonga na miteny anareo hoe aniza maneho hevitra ty, nampanohana ny fitondrana io, nampanohatra ny fitondrana io dia tsy amin'ny danger izy. Aty zany tsy azo anaovana an'izany. Ohatra zao misy lera zoky mitapitapina anao menasy iny dia misy miteny mametrapo lainty zavy re olona dia ndeha ady amin'ny adala zavatra nitarehany ary efa nasehony ene dia mazava be raha ohatra zany hoe misy raha ohatra aloha hoe tena mitady ahy izy ile mety hifanena tampoka ihany fa raha indra zokisy kosa aloha alefa imbe fa tsy olan'izany. Fa raha ohatra reny olona reny zany le mitony tena tahaka ny lolo fotsy rehefa nomena asy ihany dia aza mba mampiseho tava raha zoko mba manjary raha isy-potsiny ohatry ny lolo fotsy eo anao fa tsy za tsy andeha hitory anao zany, tsy olona maivana be anao, tsy andeha andany andro hitory anao zany fa zay fotsiny tiako tenenina aminareo hoe zao zavatra ataoko zao dia ao anatin'ny lalàna frantsay no miaro ahy satria activiste amin'ny filazana zao, ary za tsy activiste miteniteny foana fa zavatra misy porofoana no lazaiko. Dikan'izay tsisy tokony hamahamahana anazy, za tsy hoe za tsy mbola nanompa na inona hoe za zao raha ohatra niteny andreny hoe alainay fa fitondrana io, zany tsy midika hoe mpanongam-panjakana satria tsy misy fanjakana ao Madagasikara, tsy misy fanjakana ao, mpisandoka fotsiny reo fa tsy mpitondra fanjakana reo. Zany hoe tsy aminay zany tsisy fanjakana hoe ara-dalàna, tsy mbola fanjakana legaly io ary tsy nisy ery an'izao tontolo zao nanaiky an'io zany, sady tsy légitime io satria tsisy vahoaka ny fidy an'ireo. Fa io moa zay le politika dia hoe ana fa izara miteny hoe alainay fitondrana io tsy niteny mihitsy andeha hanonga-panjakana, tsisy fanjakana zany ao ka izy amin'ny fanjakana onganao ao fa hanala amin'ny mafiasa ny mpisandoka no ataonay ary tsy maintsy ho vitanay zany, mbola verika ety any. Fa za manana reo hoe tsy manara-dalàna sy tsy manara-dalàna zao dia ireo olona reo milaza izy fa intérim hono, intérim izy nisy intérim fito volana. Le filoha zany mbola rajoelina ne zany filoha Madagasikara amin'izao fotoana zao ary zareo ary zany manaiky an'izany donc zany tsy manana fahefana mihitsy ry zareo amin'izao fotoana zao hanao ny zavatra ataony fa atao contre parenthèse fotsiny zay zavatra zay mahatonga miteny hoe za aloha tsy miady amin'ny adaly nisy an'le razoky iny moa efa niteneniko razoky artiste zay fotsiny ahy aza sous-estimena ho ahy le olona fa ny problème mantsy zao dia avadika, tena ny problème kely fotsiny avadika adipoko ty resaka ty. Za tena niteny anareo mihitsy mbola tsy niresaka adipoko, tsy niresaka foko mihitsy ateto, tsy niresaka volokoditra satria tena mahasarotiny azy zany malagasy zany, na avaiza anao na avaiza mahasarotiny azy zany. Ary ho firaisakina amin'ny malagasy zavatra mahasarotiny azy satria raha raikitra ny adipoko ao zay voezahany hafa voizina amin'izao fotoana zao, na ny amin'ny voatany na ny any amin'ny sisitany na miezaka amin'ny satria zay nataonyreto fitondrana jilamboto reto fitaovana zao manao adipoko izy mba hoe raha ohatra ka tsy voatana ihany ato dia anao mba ary vongainao tafavoaka velona zany nosy any Madagasikara dia izy mitetitetiky ny ady atranonao. Fa ny problème nreto olona mivoy adipoko reto mantsy dia misy complexe d'infériorité, ao no miresaka loka volokoditra, ao no miresaka hoe zay zao zay misamborona siny. Fa taiza moa mbola niteny hoe tsy maintsy ambany andro na tsy maintsy merina na tsy maintsy betsileo no mitondra eo. Ameko skopo nareo ary zay tianareo olona avany anindrana
avy any amin'ny faritany no miaraka aminay ary zay no apetraka eo. Zay scoop zay tsy misy mihitsy olona avy eo ampovoantany, tsy misy za tsy miasa saina amin'izany. Samyjama voatany ane na rajoelona na ravalomanana fa nanohatra zay tiako atongavanao amintsika zany hoe io aza manakiry tapidirin'ny olona amin'io resaka adipoko itsika. Misy moa miteny any hoe 700 voasambotra merina sy ny karazany, mety marina zany fa aloha tsy mivoy an'izany tsika satria ny antony izay zavatra zay le pitikafo mety andrehatra ary apirodana ny Madagasikara io fa tsisy tafavoaka velona zany raha misy adipoko ao Madagasikara. Aza manaraka an'ireny dondrona sy donto olon'olom-pona reny nareo fa nany ao avy Antananarivo nany avy any Anindana ka mivoy an'izany hoe resaka fédéralisme sy resaka hoe bourgeois sy tanindrana zany reny ny atao hoe fahavalom-bahoaka, fahavalom-pirenena hiteraka loza. Za raha manenjika ny Mikael sisy idirany mahafoko azy mihitsy na inona mihitsy aferako zany, misy miaraka aminy eo voatany inona nareko an'izany tsy mandany andro an'izany fa mafia ataony. Raha karana kosa aloha nyteneninareo za tsy mitsitsy karana mafia zany, za tsy mitsitsy an'ireo zany. Marina aloha hoe misy karana tsy voatery karana mivarotra masikita ve ohatra de hoenjehana, tsy any le izy fa karana mafia ny resahantsika eto. Reo kosa aloha tsy raha za aloha de tsy afabely zany reo, zay fotsiny. Rdayavy tsy afabely zany reo. Zay fotsiny tiako tenenina aminareo mba ampitony ny sainareo fa za tsy manana asa, tsy matahotra, za tsy miafina za eto France, eto amin'ny Île-de-France fantatro tsisy za tsy miafina zany ny asako. Na teneninao hoe ary amin'ny miasa tsy olana amiko zany fa andramo aloha anao ve ilana ady de vitatsika eo za tsy matahotra zany ka aza mananareo. Zay tiako tenenina androany fa za tena miteny anareo mbola mafisika any, tsy mila raha mandrika tsony io fa tsy maintsy hazonay io fa tsy misy vahoaka isy lalatradrazany tsony, tsy misy zany. Za no miteny anareo an'izany, tsy misy voafandrika an'izany tsony ampy zay raha nalatsaka ny vahoaka natao tohatra fiakaran'izay. Raha zay no tianareo fantatra fa tsy andeha ampiasa anareo vahoaka akory zay hoe andao hitolona indray nareo de ametraka olona non, fa io tsy maintsy hazonay. Zay fa de Madagasikara amin'ny Malagasy.